Mbola ao anatin'izay politika izay ihany, tsy mankasitraka ny fihetsiky ny mpanao politika sasantsasany ny antoko Avotra Ho An'Ny Firenena, araka ny nambaran'ny sekretera jeneraliny Razafiarison Laza tokoa mantsy dia mifono tetika entina handravana sy hanakorontanana ny fifidianana ny fihetsik'izy ireo, arahantsika ny fanehoan-kevitry ny Avotra Ho An'Ny Firenena. Manoloana ny fihetsiky ataon'ny mpanao politika sy ny antoko politika maro samihafa amin'izao fotoana izao mitady ny elingelina sy hanakatsaka ny fifidianana dia mijoro hatrany izay ataony amin'ny Avotra ny firenena fa raha isinay ho fahavalo-pirenena izay rehetra mitady ny elingelina ny fifidianana. Misy mantsy amin'izao fotoana izao ny mieritreritra ny mbola handravana indray ny fifidianana tsy ho filoham-pirenena fa ho atao fifidianana législative na fifidianana constitution. Eo ihany koa ny hetsika izay ataon'ny FFKM izay mieritreritra fa tokony hanao conférence sommet dia hiantsona indray mpanao politika rehetrarehetra. Zay zany dia manametraka mandrakariva ary manapirofo fa ny analizy nataon'ny Avotra ny firenena dia marina hatreto ary voapirofo fa crise systémique miantra eto Madagasikara. Mitady ray aman-dreny voaka malagasy hitarika voaka malagasy ho amin'ny tena refondation de la république ka izay dia samy manao défi fa tsy hitondra vahaolana daola rehetrarehetra zao akoatra ny fifidianana. Ary ao ary mieritreritra mihitsy ny hanao boycott na anakana fifidianana tsotra zao fotsiny na hilavana ao anaty fifidianana. Izay dia mametraka fa tsy misy masaka an'izany fifidianana io fa izay kosa manentana voaka malagasy hanameloka ny mpanao politika sy rehetra mieritreritra ny ampiamitra ny fifidianana.